sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Miravoa ianareo mitady ny tompo, katsaho ny tompo dia hahery ianareo, tadiavo lalandava ny hahita ny tavany. Mbola agnatin'ny fo feno hafaliagna hatranitrany no anloragna ny teny fiarabagna amintsika jiaby tsirekireky ho anao izay magnaraka ny fandaharan'ny radio Fagniry isan'Alahady amin'ny alalan'ny fandaharagna dia ny fampianaragna sy toriteny izay famoaboasagna ny soratra masigny sady fizaragna ny sakafom-pagnahy avy amin'ny ray aman-dreny dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Atolotro atsika ary ireo fampianaragna ireo afaran'ny famakiagna ireto tenin'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika amin'izao Alahady fahatelopolo tsotra mandavantaogno agnatin'ny taona izao. Ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika dia ny hoe tia an'Andriamanitra sy ny namagna no maha kristianigny antsika. Dia andeha hitandregny izay ny tenin'Andriamanitra zegny aloha ary isika. Boky Exode, toko faharoa amby roapolo, andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Izao no lazain'ny Tompo, aza raha tsy fitondrana vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Ezipta koa ianao. Aza manao izay mampalahelo ny mpitondran-tena sy ny kamboty, fa raha manao izay mampalahelo ireny ianao dia hitaraina amiko izy, ka ho enoiko ny fitarainany. Hirehitra ny atezerako, ka haringako amin'ny sambatra ianareo, ary ny vadinareo ho mpitondran-tena, ny zanakareo ho kamboty. Raha mampisambobola olona amin'ny vahoakako ianao, amin'ny mahantra eo aminao, aza mitsangako mpanana vola aminy, aza makazana bola aminy. Raha alainao ho antoko ny kapotiny namanao dia avairenao aminy alohan'ny maty masoandro, fa ino no hany firakofany, ino no fitafiany anaronany ny vatany, ka ino nary no hoentiny mandry. Raha mitaraina amiko izy, ho henoiko ny fitarainana, fa antraolona aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Andriamanitra maheranao ka matoky anao zahay anao ny fiterana masina ka tena tokako anao ry tompo. Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Andriamanitra maheranao ka matoky anao zahay anao ny landitra anao ny tany ka menikiderana anao ry tompo. Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Andriamanitra maheranao ka matoky anao zahay isandrinao mahery tompo ka iankinako toko ry tompo. Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Mamikindra ianao ry tompo fa ianao no fialofako no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Toko voalohany. Ry kristianina havana, fantatrareo izay toetranay tany aminareo ho an'ny famonjenanareo. Noho ianareo nandray ny teny tamin'ny fahoriana be sy tamin'ny hafaliana avy tamin'ny fanahy masina, dia tonga nanahaka anay sy ny tompo ianareo ka tonga fakantahaka ho an'ny mpino rehetra any Masedonia sy Akaia kosa indray. Ary tsy tany Masedonia sy Akaia ihany no tonga ny ako ny tenin'Andriamanitra avy tany aminareo, fa niely hatraisatraisa ny lazan'ny finoanareo an'Andriamanitra, ka tsy mila ny hilazanay intsony ny olona. Fa izy rehetra ihany no miresaka ny aminay, ka mitantara ny nahazahoanay fidirana ho aty aminareo, sy ny nialanareo tamin'ny samby, mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, sy iandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany ho velona, de Jesoa izay nanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
Evanjely masina nosoratany Masinday Matio, toko 12 andininy fa 4:30 ka hatramin'ny 40. Tamin'izany andro zany no nirenin'ny farizianina fa nataon'i Jesosy tsy nanan-kalahatra ny sadoseanina, dia nivory izy rehetra, ary ny anankiray izay mpahay lalàna tamin'izy ireo nanontany azy mba hakafanahy azy hoe: ry mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy: tiava ny Tompoandriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fananao manontolo ary amin'ny sainao manontolo. Izany no didy sady zokiny indrindra no voalohany, ary ny faharoa izay tahaka ny voalohany ihany dia zao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina hapana, azo lazaina amin'izao lahady 70 mandavataona izay amaranasika ihany koa an'izao volany rozery izao, fa ny foto-kevin-dehibe izay arosin'ny fiangonana ho sainsaintsika, ho alalintsika, ho velomintsika, ivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ka tonga ny fiainantsika ho fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka aizasika araky ny averimberina matetika amintsika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka tonga asika tokoa ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Azo lazaina ry kristianina hapana amin'izao lahady 70 mandavataona izao, fa ny fototry ny fiainantsika tokoa no antitra niterin'ireo tenin'Andriamanitra izay renesika ny an'ity. Dia sinona zany fa ilay lazaina amin'ny fomba matetika hoe ny didy lehibe, didy roa lehibe izay mifamatotra, mifameno, mifampitohy, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary izay tokoa ny maha-kristianina sika, izany hoe maha-piara-dalana an'i Kristy, ka mahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, izay nitikany hoe kristianina, Kristy mpiarabelona amin'olona. Ka nandritra n'iny volana oktobra intsika, volany rozery, ny bazina ireo mistery famonjenantsika izay azo averimberina amintsika matetika, fa ny fibanjinansika nio dia sy hoe manonona ny tokotry fosinsika, fa mampiditra ireny mistery ireny ahom-po tahaka nataony Masiny Maria, ka sy hoe vitany volana rozery dia tapitreo izay ny fiainana an'ireo mistery ireo. Matoa sika mibanjina azy dia hitahiry azy ahom-po tahaka ny Masiny Maria, ka raha ahom-posika mandrakariva ireo mistery ireo dia ho kristianina tokoa isika, ho Kristy mpiarabelona amin'olona, manatanteraka ny afatry Jesoa, ka ny afatra androany, ny afatry ny reo vakiteny androany le nilazaisika teo dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana amana, ary azo ny vokatry n'izay dia isika ihany koa manaza ny hafa ary manaza ny tontolo iainantsika, ary dia hiezaka tokoa isika ary araky ny averimberitsika taorinany ny GMJ ho génération mpanorona fa sy sanatria mpandrava, ho génération mpanorona sy mandavorary isika raha manatanteraka io afatra arosin'ny eglizy anio
io ary dia izay no i fivelomana an'izay no ambarany Isaia mpaminany ao amin'ny vakiteny sy izay mpaminany azafady ny bokyny Exode ao amin'ny vakiteny voalohany raha mananatra ny vahoaka i Moizy ary dia mananatra sika koa dia hoy izy aza manao izay mampalahelo ny mpitondra tena sy ny kamboty fa raha manao izay mampalahelo ireny ianao hoy Moizy dia hitaraina amiko izy hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny Moizy ka hoenoko ny fitarainany irehetra ny atezerako ka hopotehako amin'ny sabatra ianareo arak'izay voalaza izay dia tian'Andriamanitra ho sapasika fa ny fifandraisana aminy ao anatin'ny fahamarinana sy ny fifankatiavana dia sy maintsy mentefa amin'ny ireo manodidina fa indrindra amin'ny ireo mandinika aoka nitrosa ananatsika ary dia izay no ampianarin'ny masindahy Paoly antsika aoka nitrosa ananatsika dia ho trosa mpitiavana aoka ifanasoa isika anao ny soa iombonana ka amin'izay manorina isika ary manarina mandavirary eo amin'ny fiainansika andavanandro ary i Jesosy ao amin'ny evanjely raha nisy nanontany azy dia nambarany mazava ny lalam-piainansika dia sinona izany fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana amana ary io no anahafasika an'Andriamanitra ary dia iombonantsika aminy tokoa eo amin'ny fiainansika andavanandro inona moa ny dikany hoe mitia an'Andriamanitra sy mitia ny namana ary manaza ny tontolo iainana io no averimberitsika matetika sy inona izay fa manao ny marina isika ka ampanjaka ny rariny sy ny hisiny amin'ireo manodidina antsika dia sy inona izay manao ny mampanjaka ny rariny sy ny hisiny izay fa ilay voalaza ny bokyny Exode voandrenesika teo dia ny manao soa ny ireo mahantra mitady ny soa iombonana ary dia ny fivelomana an'izay dia mitondra sika amin'ny fampihavanana marina io fampihavanana zay averimberisika matetika zay irisika tanteraka sy ho tanteraka izay raha sy ao anatiny ny fahamarinana ary anatiny ny izay fampazakana ny rariny sy ny hisin'izay eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary dia izay no araka nylazaisika teo ny anahafasika an'Andriamanitra ary dia io no ambarany masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa raha miteny mivantana amin'ireo kristianina tany Tesalonika izy noderainy manokana izy ireo satria araka ny nahay nandray ny fampianarana izy nandray ny evanjely ary dia no ianareo hoy masindahy Paoly nandray ny teny amin'ny fahoriana be sy tamin'ny hafaliana avy tamin'ny fanahy masina dia tonga manahaka anay sy ny tompo ianareo ka ho tonga ho fankatahaka ho an'ny mpino rehetra any Masedoana sy Akay kosa indray dia izay tokoa ary kristianina havana raha mivelona an'ireo didy roa lehibe izay tena mifamatotra mifameno ary mifampitohy isika dia zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika ka zary fahazavana sy fanasina ary dia izay tokoa no lalana anorenantsika ny eglizy olo fianakavian'Andriamanitra ary dia olo raika ao amin'Andriamanitra isika ary dia izay no iresika ary amin'izao fidirasika amin'ny volana novambra zay ibanjinasika ihany koa ireo avasika zay ny lohalalana sika ka
mahatomboka asika an'ireo zay niaina an'izay didy lehibe roa mifamatotra sy mifaninotra ary mifameno ary sy afaka misaraka izay isika de ireo olo masina izy ireo satria nivelona an'izay didy napetraky Kristy de tokana ihany moa io didy io fantatra asika fa ny fitiavana ary ny fitiavana dia fantatra ny tanora sara raha no alalinina tamin'ny GMG. Ny fitiavana dia ny manao soa ho an'izay tiana ary mandray zay mahizy azy an'ilay tiana, zany hoe manome ny mahanao anao manontolo satria izay ny soa faratampony ary zay ny fitiavana ho an'izay tiana ary mandray izay mahizy azy araky ny mahizy azy izay eo amin'ny fiainana iombonana aminy ka am'izay zary olo araika ao amin'Andriamanitra isika ary zay ny fahamasinana satria olo raika ao amin'Andriamanitra ary de zay koa no antenansika raha mibazina ny olo masina isika amin'ny voalohan'ny volana novambra zay ho ankalazaisika sy ho ela itsony araky ny izao isika mamarana ny volana oktobra izao. Ry Jesosy tomponay io ampianarinao aminay mazava ny lalana iombonanay aminao ka tonga anay ho tena ho zanak'Andriamanitra. Sinona izay fa ny fanatanterahana ny didi-pitiavana dia ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana amana ary ny fanazana ny tontolo iainana zay manambara an'izay fiombonana aminao zay ihany ka ingane zahay ho tiany rainao ho tiany namanay araky ny ohatra efa nomenao anay de ho velona tanteraka ao aminao izahay ary de hiada-pinaritra ary ifanasoa ifanatsara ary ampanjaka ny rariny sy ny hisiny hivelona ny tena fahamarinana ao anatin'ny fihavanana marina tokoa izahay. Aoka tanteraka zany minarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi de seul.